valopolo isanjato ny vahoaka eto vakina karatra dia miasa avokoa. Le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe taux d'activité. Ny zava-misy anefa ny fahantrana lalina izay misy eto amin'ny faritra vakina karatra dia mahatratra hatrany amin'ny 70 isanjaton'ny mponina ary ny sehatry ny fiompiana ny tantsaha no tena voakasika zany fahantrana lalina zany. Inona ny antony? Malaza fa isika eto vakina karatra dia mahay le mieux instruit ary faharotsika raha lahatra ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny zava-misy anefa dia misy le atao hoe sous-emploi sy mal-emploi. Tsy mifanaraka amin'ny fahaizantsika ny asa zay ataontsika ary mangony fotsiny ny tsy fahafahantsika mijery alavitra. Ary zay no mahatonga ny firenena avy any ivelany mikalifie miteny hoe au pays de moramora. Raha makana ambanivohitra tsika mijery manodidina dia mahita fahatra izay vita amin'ny hazo tsotsotso précaire hozy tsika. Ireny dia marika anankiray ahafahantsika manambarana indicateur fa tsy manana zavatra te hijery lavitra isika. Faharoa manaraka an'izay, ao anatin'ny mode de vie, fomba fiainantsika, dia misy ny zavatra tokony amboarina. Raha manana 20 hektara ny dadabe antsika tany aloha, rehefa miteraka 7 vavy izy ary miteraka 5 taty aoriana, tsy misy afa-tsy 500 hektara sisa, 500 mètres carrés sisa ny volentsika isaky ny famille na ménage. Ireo ny olana mila vahantsika eto vakina karatra. Ary izao salon zao dia ampiseho amintsika fa manana otrik'arainy be dia be ny faritra misy atsika, na eo amin'ny lafiny fiompiany zany, na eo amin'ny lafiny famboleny zany, na koa eo amin'ny lafiny famboronana orinasa madinika sy tsaratsarany. Tsy maintsy mitodika any amin'ny sehatra mamokatra tsika na le atao hoe filière porteuse, ary efa nampiseho fahavononana ny faritra vakina karatra nanao an'izany fanadihadiny zany. Efa tafajoro ankehitriny ny filière porteuse zay ahafahantsika mahafantatra fa ireo sehatra ireo dia azona vola aingana ary maharitra sura hozy tsika amin'ny teny frantsay. Efa nampiseho fahavononana isika mpiasam-panjakana ary ny kandoa ny raisaina nandinika ny fomba ahafahana mampita izany filière porteuse zany amin'ny vahoaka. Ary izao salon zao ny taratra matoky fahitoy izay fiarahantsika miasa zay, ary tsy ho latsa-danja ny amin'ny firenena hafa misy eto vakina karatra. Nisy maromaro ianareo tao anatin'ny komity mpanomana izay nahitana ny tao amin'ny préfecture zay tarihako zany ny secrétaire général ny préfecture, nahitana ny tao amin'ny direction régionale de l'emploi, formation professionnelle, enseignement technique et formation professionnelle, nahitana ny directeur régional de l'industrie, nahitana ny directeur régional de la population et des affaires sociales, nahitana ny directeur régional de l'économie, ary indrindrandrindra ny teo amin'ny sehatry ny tourisme na ny fizahantany dia ny office régionaly ny tourisme eto vakina karatra ORTVA, napiny ny
tsy hoe nampiny fa tena tao anatin'ny fanomanana ny faritra sy ny commune ka dia isaorantsika rehetrareo a naneo izay fahavononan'izay arana teknika ary ny fanofanana arakasa raha matototo raha ary malala mariridia raha isika mitehaka amin'ny refitrefitra isto manotrina azy amin'izany moa ny ministry ny fitsarana mpitahiry ny fitombokasem-panjakana andriamatoa Andriamseza Charles. eto ihany koa ny représentant ny organisation internationale de travail sady taleny BIT aty amin'ny ranomasimbe indiana andriamatoa Ontsay Christian. eto ihany koa lolo Madagasikara voafidy taty amin'ny faritany Antananarivo. Nisy ny mbavam-boaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany, distrikana Antsirabe faharoa, distrikana Antanifotsy mba miara-mitsangana antsika tomboka ary alana tsiny fa voateny apetraka teny ambany ianareo menada. Sady tonoana manokana moa ny lehibe ny sy ny mbavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana Antsirabe faharoa izay sady filohan'ny komision'ny fampianarana teknika ny fampananana asa eo anivon'ny antenimieram-pirenena. eo ihany koa ny lehibe ny faritra Vakinakaratra. eto ihany koa ny talen'ny kabinetra ny commune Ambonivohitra Antsirabe izay misolo-tenany be ny tanàna efa niteny teo izy. eo ihany koa ny filohan'ny komity karakara n'izao salon régional de l'emploi izay vao avy niteny teo aloha.